Amikafan'ny atrandray topolasy topovavy no itsidena tokatranonao amin'izao aladalina zao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotra antsika ny araba ary asiana pananjantsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Fa iverina eto Madagasikara tsika iresaka ny lalao baolina kitra ny THB Ligue des Champions zany izay tanterahana amin'ny kianja roa eto Madagasikara dia ny any Fianarantsoa sy ny etsy Vontovorona ka ny etsy Vontovorona no hitondrany namana zakino amintsika fanadihadiana amin'ity ariva ity dia vokatra tamin'ity androany avaka tamin'ity androany ity ary zany dia resiny ny fosa junior tamin'ny sarainy ohatra ny jetomada ny fosa junior zany dia efa azo antoka aloha fa dia isan'ny tafita amin'ny dingana manaraka teo ihany koa ny vokatra izay tsy nampoziny rehetra kanefa izay nisy resin'ny tamaporo berger tamin'ny sarono ray ny LGco plus. Efa namany tafita any amin'ny poule des as amin'ny fiadiana tompondaka nasionaly taranja baolina kitra na ny THB Ligue des Champions ny ekipa ny fosa junior FC Boeny taorin'ny namotsanany tamin'ny 2020 ohatra ny ekipa ny FCA loatra mangorona nandritra ny andro voalohany nataony zoma lasa teo tokoa mantsy dia mbola resiny izy ireo tamin'ny saraina ohatra indray ny ekipa ny jetomada itolakandro teny Vontovorona baolina tokana tafiditra besina teo amin'ny minitra 7-20 tsara ny manamarika fa nanakina ny fahitan'ny mpitsara tamin'ny baolina maty ny ekipa tompondaka ny tasy. Nilaza mantsy izy ireo fa poisson d'orjeu ity loha alaran'ny fosa junior FC ity tamin'ny baolina tafidiny. Ny aloha izay indray dia vokatra tsy napozina nandrasen'ny ekipan'ny tamaporo berger Sofia tamin'ny sarono ray ny ekipan'ny LGco plus Nalamanga. Ny ekipan'ny Sofia nanokatra nisa teo amin'ny minitra 20. Mbola nanampy isandray izy ireo teo amin'ny minitra 7-20. Teo amin'ny minitra 7-20 kosa vao nahavita nanenany elanelanisa ny LGco plus tamin'ny alalan'ny Bonara. Maro moa ny baolina tokony ho tafiditry ny tompondakana Nalamanga tamin'ity lalao ity saingy ny tanila tany amin'ny tamy matrany ny vitana. Tahaka ny teo amin'ny lalao faharoa dia voakina tamin'ny fomba fitsarany ihany koa ny mpitsara teo amin'ity fionana voalohany ity.
Mitarika vonjomaika araka izany ny ekipa ny Fosa Junior FC ao amin'ity vondrona amin'ny lalao Vontovorona ity, manana isa 4, manaraka azy ny Tam Port Berger Sofia manana isa 3, larana fahatelo sy fahaefatra kosa ny LGK Plus ny SJ Mada, ary larana fahadimy farany FCA Alotra Mangoro. Toy izao kosa ary ny vokatra tany amin'ny vondrona amin'ny lalao any Fianarantsoa, ny Knapsa Sport Itasy nanamontsana ny Fils d'Éléphant Anosy tamin'isa 9. Ny THB Atsimo Andrefana nandesy ny FC Vakina Karatra tamin'isa 2. Ny Jesaya Bonglava nanilika ny Akonambatomena Mahatsatra ambony tamin'isa 2. Efa tsara toerana ihany koa araka izany ny ekipa ny Knapsa Sport sy ny Jesaya any Fianarantsoa. Ny alarobia avy izao moa no anaovana ny andro fahatelo amin'ity fiodinana faharoan'ny THB Ligue des Champions ity.